vokatra votomaika aloha zany dia mitarika ny candidat hialalana manatsoa tiako marihana aloha fa vokatra izay ataoko hoe vokatra azo tsara zay a dia noho ny firaisan-kina ny olona rehetra zay nanoana ny filohan-dratsoelina rehefa natao amina voakany CNI zao iny a dia 110 000 ny azony TGV 89 000 ny azony ny tim zany hoe rehefa jerena zany dia zao ny azony tim ny latsaka zany fa ny azony TGV ny tombo satria ny antony dia zao ny zara tamin'olona hafa ny azony ino moa izy teo ny azony TGV misy raha jerentsika lasa izy le vato lazany tim io a dia ny akamaroany lasany tahina misy miteny hoe mangala-bato izy mangala-bato zava-misy ane dia zao e anisany natonga ny vokatry ny tim aloha dia direny dia filatsahany tahina aloha anankiray zay aloha anankiray namevahana ny taty amin'ny ilany ary taty amin'ny ilany koa dia nisy olona nietretre ny latsaka dia nitenina tsy tokony milatsaka satria tanjona ray ary efa lesiko zany tamin'ny fivitianana député a isorana ny tahina le izy satria naomby le stratégie zary gaga ihany aleko mihitsy aloha tsy ny tena fa mivoaka ny vaovao dia hoe donc félicitations any candidat numéro 2 le eo fitondrana zany a eritra somary maka fa navita mission any dia gaga be a hoe tena izay ve ny réalité misy eto amin'ny tanàna zany hoe navita nanaparitaka ny vato mpanohitra dia ohatra mampalahelo ihany zany ny fiainana iainantsika eto Antananarivo a tena mampalahelo fa tsy ohatra fanamariana fotsiny ny tompoko fa dia makasika anareo ndoary ye hoetiko izay fanamariana izay a dia apiko le fanamariana ny tenen'ny secrétaire national ny antokony ao amin'ny mitantana ny firenena dia hoe misaotra ny candidat numéro 2 fa dia vita ny mission mba afaka valianao ve Andriamatoa gouverneur secrétaire national inona moa zany le mission le hoe nanaparitaka ny vaton'ny mpanohitra ve dia naresy ny candidat nareo candidat ampanjakana satria ianao ma tsy nanontanian'le candidat nareo mihitsy ny tamin'ny discours ny voalohany hoe ahoana monsieur le gouverneur niza ny tanàna fa roa manarakarak' zany a dia nisy fanaratsiana dia affirmation gratuite nandritra ny campagne électorale nanaratsiana candidat anankiroa hoe Andriamatoa atsaiko ianao Andriamatoa dia mialatsiny fa hotononiko eto ny anaranao mba hanazavaina ny sainy ny vahoaka ihany koa dia hitenenana ny marina fa mila mametraka ny kolotsaina ny fahitsiana sy ny marintsika manomboka izao misy mitantara sy milaza sy manelitsao fa ny candidat numéro 2 sy ny candidat numéro 6 dia Andriamatoa monsieur Adjaina le PDG Mamy Ravatomanga Andriamatoa Mamy Ravatomanga no ao arinany nahoana kay ianareo no manely an'izany tsao izany olona manamaha izy azy zany PDG Andriamatoa Mamy Ravatomanga izany miporte atteinte amin'ny image sy ny anarany ny fitenitenenana n'izany anarany izany ary raha ohatra ka hen'ny Andriamatoa PDG monsieur Ravatomanga zao fandaharany zao dia mengavy anao an-tanandrora sitrakao raha mety aminao mba manao démenti an'izany satria ny eritreretin'ny olona dia hoe qui ne dit mot consent zany hoe raha tsy miteny zany ianao tsy voatery teny koa nefany dia ny andraisan'ny olona azy dia sanatria marina zavatra diso tanteraka nefa zany zavatra zany tsy misy an'izany olona zany ao arinan'ny candidat zay nandray anjara tamin'ny fivitianana be ny tanàna ny zavatra jerena ihany koa ngamba dia hoe tsy ao anatina fotoana fohy koa no ahafahana hoe mandray na mino na matokony zavatra tenen'ny olona ray zavatra ohatra zao fotsiny hoe tahina Razafinjelona zany zao no lasa tsakoana ohatra ny voanjo aloha zany amin'izao fotoana zao dia mafana ary ny andro tahina Razafinjelona dia tsy candidat tamin'ny 2018 tsy candidat izy tsy candidat filoham-pirenena 2018 ny resaka eto inona ny résultat tamin'ny 2018 dia efa niarahana hita teo nisy nidirany ve za tsy nisy hidirany hoe nanaparitaka vato na tsy nanaparitaka vato tahina au contraire ary izy nanampy an'izay candidat Antoine tamin'izany fotoana zany candidat izy tamin'ny 2023 niarahana hita ireny hoe le nisy SMS ny fuity
ary tonga de ny fanazavana hoana fipetraky ty SMS ty satria ny rehetra atao anatin'ny blokina séance de hoe tsy mifidy tsy mara anjara ny fifidianana tao anatin'izany ny isan'ny antom-pisiny hetsika fotsy vetivety eo a lasa misy no hoe andao zay fidy fa tsy amelan'io rery ary nisy koa nampifidy de renny raha nahita reny ny vokatra de taiza ho aiza atao anatin'izay ohatra le toerana nisy nitahina Razafinjoelona le hoe manaparitaka vato ohatra karaha ohatra ka zay zany 2 et de 3 latsaka fidina indray izy be ny tanàna am'izao tamin'ity farany ity tahina Razafinjoelona de manana antoko efa 10 taona antoko manana vina ny antoko de natao aka fitondrana ary amin'ny alalany fifidianana de zao zany zavatra mitranga de hoe ny zavatra mitranga tamin'ny 2018 sy ny 2023 de nisy a mpamoaka efa nataony tany amin'ny volana oktobra tsisy namaly reny zavatra rehetra hatramin'ny tsika miteny zao bon misy resaka hoe deal tsy deal moa zany nandresahana le hoe inona ny tsy ambaratelo ny fanoerana sy ny fantrana zay zany le votoata le fandarana manokana zay nataony de zao zany ny fahitako azy aloha raha mba analysy totra satria raha tena mieno zavatra nytenen'ny Hery Rasoamaramanga tamin'ny omaly satria napetraky ny mpanao gazety le hoe alabato na tonga ny fandresen'ny candidat mpanjakana de ozy irery zao raha ny fahitako azy mila jerena mila hoe raha ny fahitako azy ozy ohatran'izy mba manao analyse zany ohatra le zavatra mitranga de hoe ny vatonay tsy niova tamin'ny législative fa 100 000 fa ny vato nytetsekilina ampifanindrina aminay a de niena ho 80 000 de hoe rehefa diniara izy zany mba manao analyse mba hoe mba amin'ny fomba fijeriny raha niena zany ndreky a de mba mety eritreritra ngeny azy zany hoe mety ny firotrahan'ity candidat ty mety raha fahitany azy de hoe mety navita mission eo a zany mety hoe satria iny zany ny faharany etsy am'le ataontsika hoe mety mpiaradia amin'ny andaniny le hoe navita mission de iseurana de ny azy zany tsotra be fotsiny hoe tary aloha ry nisy resaka deal ankehitriny zany reo le mpanentsika mitahina Razafinjoelona de lasa mino ohatrany mino mitoky amin'ny zavatra tenen'ity olona ity izy moa Hery Rasoamaramanga secrétaire national ny atoko TGV de lasa hoe ny any amin'ny TGV ndray zany ny tenin'reto olo ohatra ny tadiana marina le teneny vao mainga manamarina sy mandeha ty anjara tenen'ny tahina Razafinjoelona atao anatin'le ampamoaka hoe misy dilna ry izy raha ohatra ka hoe ny tenin'le olona tsy ananiny ndray any mitokin'reto anyreto lasa vao may manamafy sy mandetika le ya nyresahana tao ambadika le hoe deal tany amin'ny 2018 sy ny talohan'izay ary toizako izay raha ohatra ka lazain'ny secrétaire national fa hoe nijanona ny vatony de inona reto ordonnance be da be nampidirina tao anatin'ny razoan'ny liste électorale ireto nangataka ngeny tao amin'ity tanindrazana hoe avoay le liste électorale le misy lalàna nge mifehan'ny liste électorale hoe efa mijanona ny aretena ny liste électorale maninona no amin'ny fotoana fohy amin'ny ifidianana be ny tanàna de nikitikitiana indray le izy de reny ordonnance be da be ireny de raha ohatra ka lazain'ny secrétaire national fa nitombo zany ny vatony de valim-panontaniana valin'izay fanamarian'izay reny ordonnance reny ange no nanaovana ny fampitomboana ny vato satria be da be nge reo ordonnance nentin'ireo mpifidy tamin'io andro ny fifidianana io raha tsy lazaiko fotsiny ny tany masiko teny anosy zato atsinanany madame Azavady le resaky andena Hery Rasoamaramanga io samy malala nataony daholo de samy malala hoe inona no natokony misy an'izany resaky misy an'izany zay angamba za fitasy an'ilena tsy hoe isika izy inona isika izy afaka amin'ny tenen'olona mbola fanizeko afaka aminay fa ny momba izy inona no atao zany amin'izao zavatra manamafy ny tenen'olona tokoito enao zao hitako hoe manapahaiza fa mahay lalàna inona ny tena entina miady amin'io mba ho mahavisadanja le fitorina itoro zenareo nandefa rikety tany zenareo izy io manko misy hoe parovoady isieny mitondrana le rikety nandefa tany sady vita fa tamin'le fifidianana talohany tamin'izay tsiranga am'izeo trekiko misy hoe valo am'zato ny fitorinana akao falina zay misy tsarana voampanorenana fa tsy mitombona daholo le fitarana le azo raisina fa tsy mitombona efa nialany iny azo raisina ozy fa tsy haiko tsy haiko ohatran'izay le izy zay zay fitenenany de zao le izy manahoana ianareo manam-pahaizana manoloana misy fehezan-dalàna io fandikan-dalàna be de be misy école de droit eto mazava misy faculté de droit eto
zao hoe mitongana ny lalàna eto Madagasikara nefa misy mpianatra lalàna eto amin'ny tena misy droit constitutionnel de atao hoe akatony zany ny faculté de droit ny fianarana rehetrarehetra akatony fa aloha miandro vary timbona mahazo 500 000 francs par mois ianao de tsisy mianatra tsony aloha zay no atao atranao ny fianarana fa lasa tsy mety na fanabarabara le olona le omena tombony amin'le vary safipidiana safidy-mokany zao lasa mitsakana ny firenena igaliny malagasy 30% amin'ny voty tsy mandeha lalana iny tsy safidy-mbahoaka tony zay hoe mitondrana politika eto zao lasa mijaly zao ny sarambabe ny vahoaka malagasy lasa mijaly amin'ny nataon'olona anankiray tsy fandikana ny fangalarana are-pirenena zany mbola izy fivarotana ny abakabaka Madagasikara zany izy daholo de ho avela am'izao hoe zay le talon droit tsika fa tsy etat de droit tsony iza zany no samboriny eto iza no gajainy eto iza ny tsogazaina iza no jerena fotsiny zay no mba fanontanianao apitaka hoe inona nataonareo manam-pahaizana zany valiko ianao a tsy hoe inona ny ataonareo isika no miaraka fa tsy hoe inona ny ataonareo iandrandrakotsy iandrandrabe ve tsika disoko koa le fanehoan-kevitra ao ialako tsiny de hifonako aminao meloa le hoe misy école de droit eto misy faculté de droit eto fa idio daholy nahoana moa no mila idiny reny ny fanabeazana indrindra izay tao anatin'ny vinan'ny programan'ny candidat numéro 2 ny resaka fanabeazana mba hahafahana misoroka indrindra n'izany firaviraviana tanana efa tonga any anatin'ny fotsika sy ny saitsika zany meraiky tapisaka amintsika hoe akatony daholy de ny olona izay sanatria vitsy ny expérience na vitsy ny lalam-piofanana na mbola mila pina ny fianarana ataony ve zay ahafahany mitondra ny firenena no hoekena de ireo manam-pahaizana be da be intellectuel eto zay atsoky satria maninonareo ny mangina mananonareo prise de position hoe ekenareo tokoa ve ary zao zavatra amseo zao hoe sanatria efa milamina tsara mitsotsotra tsara ny daholy ianareo zay classe privilégié de le vahoaka sahirana ary tena sanatria tena mitrongo voahomana mihitsiny no amin'izao fotoana izao no mikaikaiky mitady zay sarangotiny de izay no zavatra miseho ankehitriny de ararotiny mahay manao fanambarana discours politique efa misy antso indray eo ambadimbadika eo raisina indray ianao sady tolorana ny araba ary eny tompoko manao any rabo sy miaraba amin'izay ihany koa de fantanina tikapetraka amin'le vahiny hoe efa fantatrareo zany zao le tsy fanaran-dalàna de inona zavatra ho raisinareo fepetra ho raisinareo de mahakasika an'le vahoaka tena sahirana izy ianao ny teny farany teny anao teo satria za tsy miemba de fa samy telefona ny ena de le vahoaka tena sahirana nefa amin'izao no tena vidindry zareo mametraka anazy eo amin'ny fitondrana sandray andro taorinan'ny fifidianana teo iny mandeha tamin'ny fata sonoko le toerana fatoko ambany tanàna de misy filarana be fanangonana karapanondry de hoe fanomezana taorinan'ny fifidianana le izy de rehefa vahoaka tena sahiran'ireo ihany nefa vola anasahirana ny tenany satria ireo ny fovidy vola de apetraka ny amin'iny fa mba fitarainana kely ngamba miala amin'le hevitra mba jereo any iro etya timondrana fa tena mavesatra loatra le fatapahdiro iaina ady mivaly zay tapakadiro zay nefa piasa tena manena ny asana ihany amin'ny apahatelo n'izay noho ny fatapahandiro mivaly zay fa mba jereo le tianfatatindrano za mipetraka etỳ Tanjombato miasa mandraitra fa tena mijaly miasa saina hoe ho vitako ve ny asan'olona nefa tsy be fa tena nahena be le asa zay zany mba fitaraina kely de le fanontaniana kely moa asa raha hovarina sy fa de misaotra betaka anareo misaotra anao
Momba le resaka jirama dia isika menakafy na aiza na eto Antananarivo erana Madagasikara manontolo dia miaina an'io délestage io moa dia efa beta be fampanantenana lazaina fa misy ny zavatra misy vaovao hoe asiana topo famokarana ndray ry rano mafana efa beta be hoe midina tsehatra ny filoham-pirenena maniola na ery Ambohimanambola efa beta be le izy dia asa isika zay mbola vorisaina tsara tanteraka zay mbola tsy ao anatin'le voabadobado hoe afaka mitsangana ve tsika afaka mijoro ve tsika afaka mitoroka ve tsika hoe zao ny zavatra misy ary zao ny zavatra misy aty ny fizarana ny vaovao ihany koa zay arahana pirofo dia ahafahana ihany koa manaitra ny tompona andraikitra fa eto manontaninareo hoe inona zany no andraikitra ho raisinareo misy voalazany lalàna eo aloha ny voalazany lalàna ao anatin'ny texte fa ireo lalàna ireo ve andrayany andraikiny ve ireo tompona andraikitra eo amin'ny fandraisana ny fitoriana iny zany dia ho teneniko mihitsy le temps est un bon juge éternel recommencement ve sanatria zany le hoe azo raisina fa tsy mitombona sy ny hoe lavina daholo ny fitoriana petraka reo manana galona rehetrarehetra reo ono ary zareo tena tsapanareo ve fa tena mety zao zavatra miseho eto Madagasikara zao tena eken'ny sainareo ny fonareo ny fanahinareo ve fa mety zao zavatra eto Madagasikara zao miantso ny fieritreretanareo fotsiny mba hanipy resaka sy hitondra ny resaka any amin'izay tandrify anareo tsirairay avy ananareo contact mba hahafahanareo miresaka ary afaka miaino anareo ve reo tompona andraikitra ireo sa hoe zao ny ordre de oui monsieur oui madame zay ve sanatria ny zavatra miseho any ka manaitra anareo hoe mba hampitao any mba hazarao any hoe mila miova tompoko ny fomba fitantanana mila miova tompoko ny fomba fijery mba hampitao amin'ireo mpitantanareo hoe afaka miova ary manomboka amin'ny zareo ny fiovana dia miova tsikelikely fa raha mbola ohatra zao foana ny hitondrana ny fitantanana eto amin'ny firenena dia me milentika Madagasikara misy antso vonina mbola tsy tena vonina izy raha vonina dia raisina anao ary miaraba tompoko allo manao ahoana topo radio eny tompoko dia miaraba vahiny tompoko miaraba za avatia fatatsirabe faharoa any na tsiary fa tena enjana be mihitsy ny nahazo tany satria ny président fokotany mihitsy ny tena mibaky eo amin'ireo bebe ireo satria tamina tongavan'ny ministre sy ny député ny Vonimosary tany dia na mibaky mihitsy le hoe tsy mahazo tsy mifidy ampiolona ty ao anatin'ny fifidianana zany tsy mahazo inona intsony ianareo raha va tsy manana dia tsy mihena ntsony mihitsy ianareo ary olona mbola tsy nahazo zany dia mbola mamena raha io olo io ny lany dia tena tsy fariny mandriny ny fifidianana ihany koa ny président fokotany koa dia tao alohan'ny asana vato zany dia navoaka tolotolo le délégué de vote rehetra hoe mivoaka tolotolo nareo dia finato nisy miditra tamiko hoe hoana navoaka tolotolo izy mbola mila milamindaminy zay zavatra tena tsy rariny tena mampalahelo toko fa dia lazaina fotsiny moa le izy aloha satria tena tsy tantana intsony izy dia lazaina amin'ireo aty-atsirabe faharoa toko nanao azany zavatra zany dia makasitraka anareo toko fa dia engany mba hiovy ty zavatra ty fa tena mampalahelo mampalahelo indrindra misaotra anao nanomean'izay vaovao zay ny zaran'izay ny eran'ny Madagasikara mihitsiny no niatra taminy zany herisetra izany dia eto dia isitona kely indray lakolosy raha zay ny fiteny azy nisy 16 jours d'activisme izay miady amin'ny herisetra dia manontany ary eto tatria tamin'izay nisy slogan vetesina hoe aoka zahay ny herisetra aoka zahay ny herisetra dia inona ary zany le herisetra tiana ho teneniny amin'iza ny herisetra no azo atao dia amin'iza ny herisetra rarana hoe aoka zahay ny herisetra dia mahatsapa angambany le olona mpiandraikitra amin'izay hoe aoka zahay ny herisetra zay hoe ho aniza le herisetra no arovana dia ho aniza
didy jadona herisetra no ampiarina amin'ny sasany. Ie ny fokotanina ny dia ratsa mangaiky ministèran'ny atany zany hoe administration zany ny any amin'ny fokotany ny lalàna dia milaza fa tokony tsy andany ny administration fa ny zavatra hita moa zany zao feoeny rehetrarehetra dia hoe zay fokotany dia isan'ny tena ny asa be ianao moa zany dia isan'ny témoin oculaire tany anao zato atsinanana teo tao anatin'ireny raha reny raha ohatra ka tokony hoe tsy hiditra ao anatin'ny fiandaniany zay ny chef fokotany dia ho hitantsika moa zany toany fa ny olona dia miandry ny hoe ianao moa zany zao sitina li zany hoe fandraisana ndraiky ny amin'ny rafim-pitsarana zay mahefa satria hitondra ny raha eny dia zareo ve zany tena mbola anoy an'le hoe azo raisina fatsy mitombona sa tena mba izy fandraisana ndraikitra sy te mety ho déclic amin'le zavatra nitsanga ihany koa raha mikasika an'ina raha misy antso vonona indray ny mbadimadika any dia ho raisina ampitiavana izy sady tolorana ny araba miaraba tompoko mbola tsy tomombana ny fifandraisana efa betsaka koa ny vaovao ohatrany hoe tsy mbola ririnitsika eo mbola fahavaratra vola ramana amin'izao satria nisy taratasy miparitaka be tao aorianan'ireny tany anatin'ny vanim-potoana ny firotsaka vidiny reny za zao tena tsika mbo mba manam-baovao anao mba afaka zaraina hoe nanahoana mba inona zao vaovao toy an'ireny hoe ity ny antom-pandavana na hoe refus na candidature na candidat tamin'ny toerana sasany dia ohatrany nangina be le izy tato dia mahagaga mihitsy fa anisan'ny fanontaniana mipetraka zany amin'izao ary mampiahy aho hoe sanatria tokoa ve tena misy le pseudo aloha mbola ataontsika an'izay hoe pseudo deal raha ohatra ka noho ny resaka tsy fandoava-ketra no nandavana ny candidat anankiray teto Antananarivo dia amin'izao fotoana izao nangina le izy aiza ny toyany sa ve any ambadimbadika any misy fifanarahana ihany dia nangina le izy eo zany ny fanontaniana mipetraka dia ankehitriny ihany koa laza ny candidat anankiray teto fa hoe efa mpandresy izy ary hiady amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia nefany mahagaga fa nangina tampoka koa le izy io candidat io sy ny mpanaradia azy dia mifametraka ihany ny fanontaniana sy ny ay aho hoe le temps est un bon juge ho fantatra sy ho hita ihany ny marina ary ho an'ny kristianina sy ny mpitondra fivavahana dia mahafantatra hoe tsisy marina sy takona zay tsy iseho eny ary raisina indray ny antso manaraka ary miaraba tampoko manao any zava-misy zany dia jeretsika maso tsy miangatra io fanjakana io zany dia naka an'le fanjakana tamin'ny tsy alalan'ny fifidianana tamin'ny 2009 dia ena-tanatsaka ozy izy dia sopapale zany ameny zany itsika zany ny tena marina mampanahy marina le izy hoe zamody miavy ve sa hoana rehetrarehetra tafiditra ao anatiny any zavatra misy ny tenenina zavakely an'le majorité silencieuse hoe maninona no tsy mifidy majorité silencieuse ny antony dia zao ary le gasy na reraka raha mandinika dia loatra le mikimaky fatany fa le do zany raha dômy io dia misy marika ny doblena ny raisy fotsy tsy hita skoro misy mangalatra mbola alefasy any le dômy lasa ady ny farany da sakasaka sy mbola miditra tamin'izay naropono politika mihitsy anao ty anao aza mifidy avy eo ndray manao avy eo mifanenty ahoana moa le olona tsy ho boda ny lohan'ny olona fa za tena miaiky an'le majorité silencieuse za aloha ao anatiny fa tena naninona raha nalamina aloha vao izao efa io aloha io ena-tanatsaka dia selon an'izay namana an'le olana dia manandratra firenena ny fahamarinana tsy olona no toerina tsy fanjakana tsy mpitondra toerina fa ny tsy fahamarinana no toerina dia io hitatsika io toerina zany ahoana ny fandehany dia eo tsika mahita ny la vérité fa ny anahy zany hitona an'le majorité rehefa tena afaka mipasoko an'le domitsika dia any amin'izay dia mametraka rassembleur tsika après an'izay filoam-pirenena io ary raha tsy le lohany mihitsy ny mpampiavana tsy mety satria izay koa nety hoe zanak'Andriamanitra fa mifanipakakaro nytsika tsisy fampandrosoana vanina amin'izao fa tsika samitsika ihany ny fo terateraponytsika tiantsika lehibe izay ny tena marina fa dia ho hita eo fa dia mifampiaino sy mifampijery ny toyany eo tsika izay fa dia miraso misaotra anao milaza ianao hoe fanjakana
ito voambolana ito zany a angamba ny mila ovatsika manomboka izao eto Madagasikara de fitondrana vahoaka no misy izany hoe misy fahefana no misy fahefana anampindramina anampitondra fahefana mpitondra no misy eto lay fanjakana zany a mila ovatsika satria tsisy mpanjaka eto efa ela be zany hoe mpanjaka izany a no nisy teto Madagasikara momba le majorité silencieuse ianao ozy izy ianao anisany de efa mijoro nge ianao zao miditra amin'ny radio e dikan'izany tsy silencieuse tsony ianao a na silencieux fa efa miteny ianao zao ary efa mizarany hevitrao fahatelo naninona ozy izy ianao raha nalamina fa le izy nge efa tsy nilamina hatramin'izay e niezaka daholo mandray ny andraikiny izay tandrify anazy ny tsirairay na le candidat rehetrarehetra reo ary matory candidat reo nijoro niditra de ny tandrify anazy de hoe andray ny andraikitra ako ary misy eo vahoaka hoe tia za mandray andraikitra ny andrasana zany de hoe ireo mpampiatra ny fahamarinana de ny ao amin'ny rafitry ny fitsarana izany ny fitsarana no rafitra napetraka apiatra ny lalàna sy isin'ny fahamarinana de mitodika any amin'ny rafitry ny fitsarana zany a ny fametrahana mafy orina izany fahamarinana izany ie ny misy antso vonina rasinareo ary izy aloha miaraba tompoko miaraba tompoko salama miarabo miaraba teziny miaraba ny tompoko radio ena kely ny tsapeoninao ary aloha ao zay tompoko ny atsotra be mba teniko hoe ny olona nandray andraikitra ny olona nijoro a aleo lotso metsikatsiny lasa mifahametsiny aterantsika de variana amin'izay hoe aka ianona zao ka ianona zao fa ny azo tokony atao fotsiny de hoe inona ary ny tena tokony atao a manoloana an'izao zavatra rehetrarehetra zao tena mampalahelo a raha izao no mitoy mbola itsika tokony anarina andray a ny fahametsiny ataoko angamba fa tsy mety raisiny andraikitra ao a de namana etany rehetrarehetra fa tsy raharontsony zao misaotra tompoko misaotra anao indrindra tompoko misy antso fa mbola tsisy fa mamaraparantsika io fa raisina indriantso aloha miaraba tompoko allo miaraba e manahoana tompoko miaraba anao a ava tia mbambany ravikazo aty re tompoko ndao ary izay zany a tia mbany voasa ty de zao izay a efa natokana amboly sy ioky anabe voan'ny tany ny avaram-pianarana kosa rehefa mba namena fahaizana de tokony mba manday ny andraikitra manandrisy azy ka izay ny tona ty mahavoatra ty hoe zay tompoko tsy afaka hitolona itsony hoe akaty na akaroa satria zay efa reraka tsy fandripalemana tsy fahasalamana soroko aminareny efa ty aminay aty tompoko tsy mahavita makany midokotera tsony ny olona de mitsaby tena satria tsy manam-bola olona ray alina ve tompoko ara no entinany a tsy manana ny olona amanao hevo ka zay nene mba hevitra ety ambanivoatra hoe zareo avaram-pianarana manam-pahefana ze mba avanambanana mba manaova re anjarany tandrify anareo fa zay ety ambanivoatra efa manao ny anjaranay de zay re tompoko fa de misaotra tompoko saotra tompoko tandrisy aminareo manana fahefana nampindraminy zany ry manam-pahefana isany a tsirairay mpamboly ny asany a de zay no mba zay ny fitarainana ny a ary efa mikaikaiky zany olona zany matombo taraina toy izany a andray ny andraikitrynareo ve ianareo a manana fahefana nampindrama fahefana sa mbola hanenjika andrakotra be randry ravao a amin'ny adila politika ny zavatra important zay ilain'ny firenena aveo nao ataonareo lahara-pahamena ny vahoaka manontolo tsy akanavaka sa mbola hoe misaotra ny rakotra be fa navita mission zany ve no important sa hoe ahoana ny tena isin'ny impact mivantana any amin'ny vahoaka tsirairay indrindra ireo a tena sahirana misaotra tompoko ia tingamany antso mamarany ty ndao ary miaraba tompoko eny ary bonjour je teneny efa te any efa de ty zany zara-tiako teneny ny alabato zany fanototronana ny safetymbola de efa spécialité ny fitotrana io tamin'ny resaka mairie fotsiny talohan'ity zany tam'le bazahakasy ny latsaka sy rinany masolo azafady manona anarana fa de rinany masolo ny lany teo na odin'lisy izy de mahay mitifify am'izao fotoana zao le mitifify am'izao mandeha ihany le alabato
dia tia mba saika misy resaka fa toa zafady tsy anovako zany ndoary azo atao hoe ahoana misy zany tamin'ny fahitalavitra anankiray fisehoana aloha dia tsorotsoromontsy anontsy anompa merana karobaty taloha tsy maxima zany le généraly anankiray zay dia général tonga dia nao be ny fitondrana hoe za ho soavana vakansa tany Nosy be Monsieur de Léon aloha eo nyanina tonga dia oeramela be gourmety volamena fotsifotsy volamety pieratra volamena be ny tanana tsy afaka miditra moa tamin'ny tany da mijery dia ny zavarita fotsiny dia mialatsiny any namako izany navita vakansa tany Nosy be général izy ary mera hoe planty tamin'ny service tamin'ity gendarmerie mosy teny zay dia mialatsiny amin'ny namako amin'ny namana général namako namana zany tao zao sahako miteny zany fara-pension ana général isam-bolana tsy afahanao manao vakansa makany Nosy be sahako miteny zany mialatsiny amin'ny namako fa misy zany rehefa retilety moa zany miala ny indemnité de logement prime de risque zay miala fa kosa moa zany le indemnité misy zany le am'le galona iny zany am'le leblé misy pourcentage makany amin'ny 40 ka ny vahoaka mahantra asa de meravera loatra ry ia général zay zavatra teneniko tompona raiky tareo am'izao ary misaotra an'le madama tamin'le anitsitsika hoe raisy miandraiky tareo ndoary misotranao tompoko tsy maintsy amara antsika izy tapitra fotoana volaramana am'izao asa raha misy fintina afaka mbola ampina ary sotra ny mpandray anjara koa tamin'ity androany ity satria mbola isy fandarana fa andeha rehefa avy eo fa ny amin'ny androany aloha dia metraka mandrapitafa ny afatra mbola tsy mivoaka io ny valim-pifidianana vonjy maiky dia mitodika any aminareo senia ny fampitana ny afatra fanairana ary ihany koa fandondonana varavarana aminareo hoe andrainy andraikitrareo tena amin'ny fahitsiana miaraka amin'ny fahamarinana ve ianareo sa araka ny siosiondresaka satria ina ny ambadiky ny rindrina any tsisy anapirofo hoe mbola voavidy vola ve tsy ndrika hoe araka ny siosiondresaka hoa so dia izay indray no entina interprétena dia amoronana argumentation dia hoe ianao ny teny tao amin'ny radio dia nanevateva niseny sanatria aloha dia itsika hoe siosion-dresaka dia matoa misy ny siosion-dresaka zany dia misy une partie de vérité ianareo senive zany tena andrainy andraikitrareo amin'ny fomba marina mahitsy ary araka ny fieritreretanareo ary ijoro hoe okizay ty fanodikodonana vato itina okizay fa rehefa diso de diso rehefa marina de marina mitodika ihany koa amin'ny mpanao politika okare le ady la politika le manenjika andrakotra be randrira soe ho anareo zay eo amin'ny fahefana sy ny familiana le andraikitrareo tompoko tena anino atao focus important amin'ny asa ataonareo mifanandrify aminareo dia any tena ataovy hita sy re sy tsapan'ireo vahoaka mikaikikaiky ireo mihitsy hoe tena nondraisinareo ny andraikitrareo zay angambany no afatra tsipiko dia ho atsika vahoaka dia mila miaino tsara tsika mila ampanginina ny fiantanam-po satria isika malagasy amin'ny resaka politika dia eketsika fa somary bebe fo andao ny saina no tena ampiasaitsika kokoa noho ny fo makasitraka tompoko makasitraka ny teknisiana makasitraka amin'ny mpanolotra ary indrindrandrindra ianareo mpiaino